fa ho an'ny fitohizan'izay dia lelavola mitentina iray €, na dimanjato tapitrisy ariary no natolotry ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron ny ankamasoa raha ny nambarany nandritra ny alahateny androany nandritra ny fitsizihana nataony teny amin'ny ankamasoa hoe foana ary anampy ny ankamasoa izy satria zava-dehibe no vita ny Père Pedro raha ny nambara ny fihinana-marika moa ny mpitantana ny ankamasoa fa anamboarana efitrano fianarana io vola azo tamin'ny filoha frantsay io. Androany tolakandro moa no nitsidika ny ankamasoa teny Andralanitra ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron sy ny vadiny Brigitte Macron niaraka tamin'ireo délégation frantsay. Andrabesaotra no mitatra izay. Toerana isan'ny notsidian'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron ny teny amin'ny ankamasoa androany folakandro taorian'ny fanatrehany ny fivoriana tapon'ny komisiona ranomasimbe indiana teny amin'ny CCI VAT. Zava-dehibe ho ny filoham-pirenena Emmanuel Macron ny zava-bitany Père Pedro Peka satria vitany nanovany toerana io ankamasoa ary ankehitriny fatany fananova fiainan'olona analina i Père Pedro mendrika ilay tahaka amin'ny lafiny rehetra ny ampopo sy ny fanatretenana nananty pretritirany nambarany eo foana ary nambarany Emmanuel Macron fa hanampiny ankamasoa sy Père Pedro izy ka ho any androany nanolotra vola mitentina €100 ho any ankamasoa izy sy ny vadiny. Je voulais vous dire simplement qu'on continuera de vous accompagner, qu'à l'occasion de cette visite d'État, la République française cédera 100 000 € à Ankamasu pour continuer son œuvre et que ça n'est qu'une étape. Et qu'aujourd'hui, demain, nous serons là parce que ce que vous faites est la plus belle chose au monde. Soyez fiers et nous sommes extrêmement fiers et heureux d'être là. Vive Madagascar, vive la France, vive l'amitié entre nous et vive Ankamasu! Tony eo ihany dia namaly sy nisaotra azy ny Père Pedro ka nambarany ampahibe maso fa anamboarana efitrano misy sadimy ho an'ny ankamasoa io vola io. On va faire avec cette somme que vous nous donnez, on va faire 5 classes. Parce que nous avons toujours besoin de classes, de salles de classe. Merci pour ces 5 classes qui se feront en Jalanta en Jalance. Nampaheran'ireo ankizy teny amin'ny ankamasoa ihany koa ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron mba ho tia fihavanana sy anetry tena toa ny Père Pedro.